Ivadika lafim-baovao hafa isika feno 10 taona androany sy ny EPP analamahintsy cité nisy ara moa nihetsika nentina nanamariana an'izany ary isany nanamarika manokana an'izay fa 10 taona ny EPP analamahintsy cité zay moa ny fahazony cantine scolaire izay efa fanamby napetraky ny talehan'ny sekoly hatramin'ny izay arahantsika ny andinjiny izay. Tamin'ny faha-efatra amby folo ny volana Desambra, taona 2027 no nitsangana voalohany indrindra ny sekolim-panjakana etsy Analamahintsy cité. Feno 10 taona androany araka izany ny sekolim-panjakana ka nisy nihetsika nentina nanamarena izany teny atoerana. Anisany efa fanamby, efa niraisin'ny talen'ny sekoly ny hanomezana ny cantine scolaire ho an'ireo mpianatra ary totosa izany fanamby izany ka natao tsangam-bato fahatsiarovana ny faha-10 taonan'ny sekoly izany. Vola madiodio ny sekoly tamin'ny alalan'ny latsakemboka sy ny hetsika samihafa no nahafahana nanaovana ny fotodrafitrasa. Mitetina 2 hetsy 5 tapitrisa ariary izany fotodrafitrasa rehetra izany. Ny fanamariana ny 10 taona ny EPP Analamahintsy cité dia efa natao zany izy io nikasaina hatramin'ny vao natongavana teto amin'ity sekoly ity, zany hoe tamin'ny taona 2003 dia izay ilay fanamby natao satria nahita hoe ao anatin'ny tena tsy fahatombanana ratsakafo loatra ilay ankizy ary ny ankizy tsy manana fahatombanana ratsakafo dia tsy ahavita atotosatra amin'ny farany fanampianarana izay ataony. Dia zay zany ny fanamby hoe tsy maintsy anao izay anatombanana izay sakafo ara-pahasalamana sy sakafo ara-pahasalamana zay dia io zany natao hoe tsy maintsy manao an'izay cantine scolaire zay izahay. Ankoatra ny cantine dia nisy ihany koa ny fanolorana mari-boninahitra ho an'ireo mpampianatra mendrika indrindra ka ny enina tamin'izy ireo nahazo ny officier de l'ordre national ary ny 2 nahazo ny chevalier de l'ordre national. Mbola isy ihany koa ny fanampiana izay omen'ny commune ny sekoly toy ny fampidirana rano ao amin'ny cantine ary ny ministera amin'ny alalan'ny Cisco sy ny Direna kosa dia hanolotra sakafo ho an'ireo ankizy amin'ny taona 13 sy 14.